dia fahafolo manaraka ny trinité zao ry havana. Mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Iomanantsika iderahantsika ny tompo iaonantsika aminy ny salamo fahasivy ambin'ny folo amin'ny zato, ny andinin'ny fahafito amin'ny dimampolo hatramin'ny fahaenina amin'ny efapolo. Hoarahan'hira faharaiky amin'ny roanjato, ny andinin'ny fahatelo, ny andinin'ny voalohany fahatelo fahaefatra. Salamo fahasivy ambin'ny folo amin'ny zato, andinin'ny fahafito amin'ny dimampolo hatramin'ny fahaenina amin'ny efapolo, efatra amby enimpolo vakiana miaraka izany. Hoarahan'hira faharaiky amin'ny roanjato, andinin'ny voalohany fahatelo fahaefatra. Ideran'ny tompo isika manao hoe: anjarako Jehova, minimintandrina amin'ny teninao aho, mifona aminao amin'ny foko rehetra, mamindraha ho amiko araka ny teninao. Mihevitra ny lalako aho, ka mamerina ny tongotro amin'ny tenim-bavolombelonao. Mandeha faingana ka tsy nitarehidratra, amin'ny fitandremana amin'ny didinao. Nihodidina tamiko ny famatoran'ny ratsy fanahy, tsy mba nanadino ny lalanao aho. Mamakinalana ny foazako ideranao, noho ny fitsipika omalina. Namany zay rehetra matahotra anao aho, sy namany zay rehetra mitandrina amin'ny didinao. Jehova, eniky ny famindramponao ny tany, ampy anaro ahy ny didinao. Amen. Vavaka isika. Nisaotra ny derany laza voninahitra ho an'Andriamanitra. Nanodidina anay ny famatoran'ny fahafatesana, fa tsy nanadino ny lalànao zahay. Izaho midinany amin'ny fanahy masina izay mitarika anay isan'andro isan'andro. Tarika anay anaiky fa mahery ianao. Mahery ianao ka mitantona anay ny vimbina anay nahatratra zao anio izao. Tsy noho ny herinay na nitanjakay, tsy masina noho ny hafa izay na marina moatra noho ny hafa, fa noho ny famindramponao izay vaovao isa maraina, dia vory izay mba hiaona aminao, mba hideranao, hankalazanao, ka raisy ny fankasitrahana tompo ho eo an-tongotry ny fiandriananao. Tsy mendrika anao zao fanompoana masina zao izahay, nefa kosa ny amin'ny rano Kristy zanakao, dia manao izany izahay,
ka sa manatona anao izahay, koa misaotra anao zay ny soa sisa enany menao anay, ny amin'ny fiarovany, indrindrandrindra fa namonjenao anay taon'i Kristy mba ho zanakao. Koa ankehitriny Tompo, amasino zao fanompampavahana izao, amasino zay rehetra mba handray anao, iona aminao marina tokoa, hiteny aminay zay sitraka ianao, ka ny fahasoavana tahakanao fahasoavana am'izay rehetra mandray anao, naiza misy azy reo, kotonononay amin'izy ireo ny fiadananao, fa ianao kosa Kristy dia derenay zay mampiombona anay amin'ny vavaka zay efa nampianarinao fahiny manao hoe mbo masinona atao ny sofonao dia tapaka megny sazo ary milany araka ny ary ny kapana mamakana manafakanisy ary hipetraka isika iomana amin'ny liturjia amin'ny tenin'Andriamanitra ny hira fahenina amin'ny roanjato ny andinin'ny fahaefatra no raitsika, enina amin'ny roanjato ny andinin'ny fahaefatra dia rosavatra amintsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny mihina ny Elia toko fahatelo, andininy fahatelo amin'ny telopolo hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo, andininy fahatelo amin'ny telopolo hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo. Izany dia nataon'ny fahavalony Jiosy isakana ny asa, nisakana azy tsy hanao ny asa. Ary rehefa reniny Sanibala fa nataonay ny manda, dia tezitra sady tsofotra loatra izy ka niomeny Jiosy. Dia niteny teo anatrehany namany sy ny miaramila ny Samaria hoe, inona no ataon'ireo Jiosy osa ireo? Haleo tena va ireo? Hahavony zavatra atao fanatrika va ireo? Hahatsangana indray andro va ireo? Hahatsangana ny vato avy amin'ny lavenina miavosa va ireo? Ary Tobia Monita dia teo anilan'ny Sanibala ka miteny hoe, na dia ny amboolo aza miakatra eo amin'izay atsangany dia arava ny manda vato ataony. Mianory Andriamanitra io fa atao tsinitsiny izay, koa tsingereno eo andohany aminy ny lasa ataony, ary aoka ho babo any amin'ny tany izay ababony izy. Azo manarina ny elony, ary azo vonona tsy eo anatrehanao ny fahotana, fa efa nampahatezitra anao teo anatrehany renan-drafitra izy. Ka dia narafitra ihany ny manda, ka tafakambana avokoa hatramin'ny antsasany miakatra, fa nazoto ny asa ny olona. Amen. Ny vaky-teny faharoa amin'ny Apokalipsy toko fahaenina. Apokalipsy toko fahaenina ny andinin'ny fahasivy hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahaenina andinin'ny fahasivy hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Ary rehefa novahany tomboka se fahadimy, dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahany izay voavono no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Ary niantso tamin'ny fehemahery izy nanao hoe, Tompo masina sy marina, mandrapahaviana no hitsaranao sy amalinao ny rahanay amin'izay monina eo ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina ny alasasitra kely aloha izy, mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny rahalany zay efa vonona tahaka azy koa. Amen. Mitsangana isika maky ny filazantsara. Ny filazantsara nosoratan'ny apôstôly Jaona, toko fahafolo ny andinin'ny faharaiky ambin'ny folo hatramin'ny
fahavalo ambin'ny folo. Zao no toko fahafolo ny andinin'ny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Hoy ny Tompo, izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompo ny ondry izy, koa raha mahita ny ambody avy izy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambody iny sambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izaho ny mpiandry tsara ary fantatro ny ahy, sady fantany ahy dia tahaka ny afantaran'ny ray ahy sy afantarako ny ray, ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry. Manana ondry hafa zay tsy ampy ty vala ity aho, ary reny koa dia tsy maintsy hoentiko iain'ny feko, ary ho tonga amin'ny iray izy, sady iray amin'ny mpiandry. Ary izaho ny mitiavo ny raiko ahy, satria izaho manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manesitra ny aiko amiko, fa mitenako ihany manolotra azy. Manana fahefana manolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izaho mididy izany dia azoko tamin'ny raiko. Ray Masino, mana masinany amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tompo misaotranao zay amin'ny teninao novakina taminay. Teny voarakitra ela be nosoratin'ireo mpanompo zay nanana ny tsindrimandry ny fanahy masina, ka nanotra izany nitaranaka amin'ny fandimby teny mahasoa norenany fiangonana norenany finoanay. Saranao zay Tompo satria azonay enona soratana vakina ampitaina izany, koa miano taminao zay ry fanahy masina, mana masina anay tokoa amin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra, mana masina anay amin'ny herinao mba ho fonina iainanao izay koa tandonaky ny tenin'Andriamanitra. Itenena Tompo fa vonina iainanao mandrakariva izahay. Amen. Iomanantsika amin'ny fianona ny afatr'Andriamanitra nira fa 770 ny andinin'ny faharoa. Ho amin'ny rehetra ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisanena avy amin'ny fanahy masina. Amen. Zao no toko fahafolo andinin'ny faraiky ambin'ny folo iarahantsika mamaky. Teny efa haitsika loatra. Zao no toko fahafolo andinin'ny faraiky ambin'ny folo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ny zanak'Israely hatrany am-piandohana dia mpiompy, tsy dia nambolo loatra ry Abrahama fa olona mifindrafindra toerana no maty izy nareo zana-bazaha
taty arina zareo vao mitoetra amin'ny toerana anankiray na sédentaire, ka io resaka fiandrasana io dia haindry zareo. Raha tany Egypte zareo ondry ihany no andrasana. Ny Egypte manko ondry no tena andrasan'ny Egyptianina, fa ny mpiandry-ondry fadiny Egyptianina tamin'ny andro taloha zany. Ka io andro asa fiandrasana io dia rehefa mandeha ny fotoana dia Davida koa mpiandry-ondry ny ampongoany. Ka teo amin'ny fitondran'ny Israely zany nantsiana hoe mpiandry ireo tarika teo amin'ny Israely. Andriamanitra no mpiandry voalohany, fantatsika ny Salamo 120 izy, Jehova no mpiandry ahy. Dia avy eo ireo mpanjaka, ireo mpisorona, ireo mpaminamy, ireo olona izay mitaritarika teo amin'ny Israely nantsiana hoe mpiandry. Ka misy ny mpiandry tsara, misy ny mpiandry ratsy. Amin'ny Ezekely sy Jeremia tena milaza an'izany hoe misy mpiandry tena tsy manjary, mihinana ny ondry, tsy mikarakara ny ondry, mikapoka sy ny sisa. Ka eto Jesosy miteny amin'ny Jiosy mampatsiaro fa misy ny mpiandry ratsy, fampifangaria na contraste zany lazana an'izay hoe matoa misy ny mpiandry tsara dia misy ny mpiandry ratsy. Eto Jesosy miteny hoe mpiandry tsara. Mpiandry tsara mifepetra faratampony nomeny, manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Izay no akatsika afatra ankehitriny, satria Jesosy Kristy no mpiandry tsara, no hevitra matoka hatramin'ny fahafatesana. Ny fahafatesana mihitsy no sedrainy, ary sitrapony zany fa tsy mitereny. Voalaza ny 19 zany. Tsy tereny izy, fa ny sitrapo ny anaovany zany fanorana ny aina izany. Ka inona moa no mampiandry tsara azy? Tsika koa dia afaka ho tonga mpiandry tsara. Ny voalohany dia hoe manolotra ny ainy hiaro ny ondry. Lafy ny fiarovana zany no tena ngeza be. Manolotra ny ainy hiaro ny ondry. Ampitahainy izy eto amin'ny mpikarama, mercenaire. Vakitsika ny 220 sy ny 310 amin'arany tompo. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ondry izy, ko raha mahita na mody aby dia mandao ny kamandroso, ary ny ambodiny sarotra ny kamampiaraka. Mandositra izy satria tsy mpikarama ka tsy mpanana. Misy zany amin'ny mpiandry-ondry, mety tsy tompon'le ondry izy. Misy ndray sady mpiandry-ondry no tena tompony, dia ny andin'olona fahatelo le mpikarama, sady tsy tena mpiandry io no tsy tena tompony ondry. Ka tsy mahagaga le zavatra ataony satria mpikarama izy, vola ihany no ady eo. Mandrefy ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny vola miditra izy, na ny hery laminy, refesiny. Ireo mpiandry ratsy. Misy voafetra ny fifanarahana ihany izy. Miandry ondry ihany na nanjarako izy fa tsy dia miaro ny loatra. Ary izay ny mahafa eto. Satria mpikarama izy, tsy mpiandry na tompony ondry izy. Raha mahita ny ambody avy, dia maninona izy? Mandositra izy, mandao ny ondry. Satria refesiny azy, ity tsy anatin'ny kajikajy. Ary raha matsikaiky tsika, tsy mitovy amin'ny tantaran'i Davida. Davida izy rehefa hiady tamin'ny Goliath izy dia inona moa ny expérience-nao izy Saoly? Zafa niady tamin'ny Bera zany orsa ozonareo zakaky ny frantsay. Dia niliona koa izy, zany hoe matanjaka indrindra, ka tsy atahorako izy dia miaramila olombelona. Fa eto inona nandosirana le mpikarama raha mijery tsika? Inona no ao? Amboadia. Tsy matanjaka noho ny liona na ny orsa reo, dikan'izany le kajikajy ny betsaka. Mandrakariva ny amboadia dia mandositra olona, fa ry zalany mandositra no. Ilazana hoe tena misy olona tena tsy miraharaha ny ondrin'Andriamanitra. Ary zany no tenen'i Jesosy. Sandainy ny fotoanany, sandainy ny volany, sandainy ny herintsandriny.
ka tsy afaka hiatrika mihitsy izy na de le olana faran'izay pitipitika tsy afaka hiatrika ambody izy vao mainka ve le olana osa tsy eo mihitsy izy ary ara-dalàna ihany le mampandositra azy satria karama iandrory fa tsy hoe kory iady amin'ny biby ary raha vao zay ara-dalàna n'olombelona zay no an-tsaitsika tsy afaka hikarakara sampiny ianao tsy afaka hikarakara ny ondry ianao tsy tena afaka manao raharaha midekona ianao fa mpikarama ianao sandehanao amin'ny karama na ny fahatongavana am-piangonana na ny fanaovana raharaha midekona na ny fanaovana raharaha miborao-piangonana na ny fitarihana sampana sandainao zay le hoe mercenaire ary zany nitseken'ny tompo hoe zany no mahafa ny tompo hoe tsy mandositra izy fa miara hatramin'ny fahafatesana za manolotra ny haiko mba hamonjy azy manolotra ny fotoana manolotra ny heriko manolotra izay rehetra maizy azy aho maty izy kanefa tabidio fa maty mamonjy izy tsy hoe maty izy a de ringana koa ny ondry tsy zay no eto fa karazany olona niady maty a de fahavalo maty izy maty a fa ny ondry afaka zay sary ka mpiandro toy zany izy Jesosy nitiany ray zany nitiavany ray koa izy izy satria za manolotra ny haiko mba handresako azy ny ray ary zay nitian'Andriamanitra omen'Andriamanitra fahavelomana ary zay karazany mpiandro tahaka izany no hitatsika amin'ny bokin'ny Nehemia toko fahatelo teo andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo nandeha nandrafitra ny mandan'i Jerosalema zareo niala tany an-dapa mba tandapa ihany izy tany Sosana fa natsiaro ny tanindrazana natsiaro ny tanindrazana de nalahelo ino mampalahelo anao zay ny mpanjaka ry ravany mandan'i Jerosalema mba nanao mamboatra azy olona vitsivitsy ihany manaiky araka taminy tonga taminy le olona manodidina nanebaka nanafika nanaratsy ry samby bala sy ny tobi eto toy zareo koraha ny amboadi kely ary na ny gidro ary nanamboholo ary tsy ambikina kely e de ho ravo io de nivavaka zareo tsy miala teo tsy morake nandoa nirineny sady nitambefina no miasa zay no hito ambanimbany sady nitana sabitra mitomboriky tsy misakafo tsy afaka mandro satria miara manao de miara miala fa vita ihany manda zay le tadiavin'ny tompo amitsika riato mba misy fanolora-tena izy hoe mpiady tsara le Jesosy manolotra ny aina izy ihany ny zavatra faharoa de zao manolotra ny aina iny mba hikarakara ny ondry zay manko miasa roa ny ondry ny ray miaro ny ray mikarakara ny ondry ahoana fantaratsika fa tena nahakarakara ny ondry izy eto ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo ny vakitsika ny andininy fahaefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo izany mpiandry tsara ary fantatro ny aho sady fantany aho araka ny afantarany sy ny afantarako ny vaiko ary zany olotra meko manondy afa zay tsy amin'ny kivalatia ary io de tsy maintsy ento ka iainy feto ary ho tonga ambiny ray any izy azy ray any zany mpiandry tsara mbola veriny any averiny any koa le manolotra ny ainy mba amininy karakaran'le ondry fantatro ny aho fantany aho teny ngeza be ny hoe mifampikarakara de mifankahalala mifanerasera mizara aina amin'ny ondry andrasana ny olona tahaka ny fifandraisan'ny ray amin'ny Jesosy Kristy zany sy ny ray de ray ihany raha tsy ray ihany ianao mboka andrasanao ny sampana entinao ny ankonanao tsy tena mikarakara ianao fantatro ny aho aiza ny marary azy inona no zavatra sedrainy inona ny zavatra hitana amin'ny fiarahamonina inona ny manahirantsaina azy inona ny problema zay ny dikany hoe fantatro ny aho ary izy mahafantatra zany ny dikan'izany nania ny olona zany tena mahakarakara ny ondry de tahaka ny ray amin'ny zanaka
mahita hoe maninona ny volo miombo-bolo ve isa manao ny voan'ny tsilo ve ary zay fikarakarana zay tsy mora amindanina fotoana matombo fankafantotra ny omby ary io enge hitantsika mandinin'ny fahafolo andininy ary ambony amin'ny toko fahafolo io e batitsika hoe ny amindinin'ny fahatelo ny amindinin'ny fahatelo hatramin'ny fahaefatra manapirofo an'io andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra etsy ambony ary izy ny voain'ny fampiany vavahany ary ny ondrony ain'ny fio ary zay ondrony tokoa dia mitsoiny amin'ny anarany aby ka entiny mivoaka ary efa moaka azy ireo izy dia mihaino azy ary ny ondrony manaraka azy satria mahalala ny feon'ireo ny hoe feo dia manambara fampianarana ny Calvin mahalala ny fampianarana mila mampianatra rehefa mitondra olona mila mampianatra ary zay mahatonga ny retony reto mahalala azy satria fahenony zareo isan'andro ny feo asiny anarana ny olona fantony hoe ry mainty ry manga ry zao sy le irany zalary mainty ry zany de fantany ary le olo koa mahalala ny feony tsy manaraka olona hafa izy izany dia sarotra izany mahalala ny feo sarotra ary zay no tokony ataon'ny kristianina koa ny ondry ianao hoe mahalala ny feo pitarika ianao fa raha vao tsy mahalala ny feon'le pitarika manko ny ondry ho very izy be de be ny ondry mandehandeha any ny samy mahalala ny feon'ny mpiandry azy ireo ary zay mahafa ny asan'ny fiandrasitra hoe reo spesialista amin'ny fiandrasan'ondry ny tsiosy aza tonono raha vao miantso ny mpiandry na mifangaro ao reto samy manaraka ny anazy tahaka ny fanaonareo amin'ny lofotoana vorokely izy aby samy manatona ny azy ny ondry rehetra na de mifangaro be ary zay ny fanaon'ireo hifaninanina mihitsy ny mampiasa feo amin'ireo mpiandry ondry reo zay ny fanaon'zareo anansa rehefa miantso ny azy zany ka veny ianao de lezy amin'ny olona ianao izany nafantara hoe tena mahakarakara be matoa ny fanosina matoa ny ondry reo manaraka rehefa mandeha loha fotsiny izy manaraka ho azy ny anazy afa hafa ve zany manaraka ho azy ny azy satria mahalala azy ny vahiny tsy arahana fandosirana ary zany nafantarana fa tena mahakarakara izy tsy vitan'izany ihany fa manana ory hafa izy izy very any velan'ny vala ireo riavana tamin'ny andron'ny jaona de ireo jentilisy mbola tsy anatin'ny vala ireo nasain'i Jesosy tadiavina mandeha am'izao tontolo zao nareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay ny tiany Jesosy tsy vitany mahakarakara izy mbola maka koa any velany any ampininy azy manangona manambatra tsy tahaka an'le amboadia mampisaraka mandosy amboadia manko sady mihinana ny tavela kely eo miparitaka fa ity manangona mampitombo mampifandray mampifankaty na jiosy na jentilisy na samaritana feo ray aminy hoeniny ka manjary ray an'ny mpiandry tsy tahaka ny reto jiosy izay zarazaran'ny fariseo sy ny sadoseo tamin'ny andron'ny Jesosy zany zarazaran'ny firena maro samihafa ny jiosy tamin'ny andron'ny Jesosy fa ho izy hoe hoandian'ny ray any izy ary zay feo zay riavana no mampiandry azy mikarakara ny olo zany mamahana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mitsabo ny maratra mijery lafiny sosialy koa ianao raha vao mitary ao anatin'ny sampana anatin'ny fiangonana eo amin'ny ankonana ary mahafaty zany apokalipsy toko fahaenina ny amin'ndininy apokalipsy toko fahaenina andininy fahasivy vakitsika aminaran'ny tompo ary rehefa nivahana ny tomboka sy fahadimy de hitako teo ambanin'ny alitara ny fanan'izay vovony noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazary izay moaso ireo olona teo ambanin'ny alitara reo hitan'ny Jaona tamin'ny fahitany olona maty nohon'inona noho ny tenin'Andriamanitra sy ny fijoroana ny vavolombelona mahafaty ary zay mampiany tsara azy ireo nasaina ny alasasikareo le mpiandry tsara ireo noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy mahamanana ny ondry am'izao andran'io zay io aho ry havana mizara roa itsika ao am-piangonana sady mpiandry amitsika no andrasana
Aza mieritreritra anao hoe pastera ihany ny mpiandry. Fa raha vao miparika sampony ianao, manana ankonany ianao, manambady aman-janaka ianao, mpiandry ianao zay, ka ianao mpiandry tsara sa mpiandry ratsy. Ny mpiandry tsara izy manino? Manolotra ny ainy, amonjy ny ondry amin'ny zavatra roa farafaharatsy, farafahakeliny, miady amin'ny ambody amin'ny liona sy ny fakapanahy rehetra. Ny zavatra faharoa mikarakara. Ary tsika koa dia ondry andrasina daholo hatramin'ny pastera koa zany, satria Jehova no tena mpiandry, Jesosy no tena mpiandry. Ka rehefa ondry andrasina koa ianao ve tena miankina amin'ny fiarovan'ny tompo? Zay koa moa, misy ondry koa ny tsirailay mandehandeha matokotoko fahatany, manarakarak'olo tsy fantatry, enona daholo zay mpitoroteny tsy fantatra rehetra io, efa borisaborisa mankany vao tonga saina, vao fongana ny arena sy ny sisa. Fantatro ny asany fantany ary izy mianinao izy ny feon'izany mba ironao raha ondry ianao. Manaiky ho karakara amin'ny tompo ve ianao? Mianara amin'ny tompo ianao. Mifankazara amin'ny tsy toa dia nino? Iadany ianao. Ny tompo mamantena anao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia manino? Hoady. Fa ahoana ianao tsy manaiky ho karakara amin'ny tompo? Ary zany mahatonga ny olona milefalefa tsy mamonjy fiangonana, milefalefa tsy mamonjy sampana sy ny sisa, tsy te ho karakaraina, tsy te ho diovina, tsy te ho sasana, tsy te ho alana tsilo, dia very avy eo ny ondry. Ary misy koa ny ondry midongy, tsy mitovy ny ondry very sy ny ondry midongy. Ny ondry very te hody fa tsy mahita lalana. Zay fa marita anazy. Ny ondry very te hody fa tsy mahita lalana, tokony tadiavina. Fa ny ondry midongy manonona, manohitra amin'izay ny ondry midongy manino? Mahita lalana fa tsy te hody. Ka tsy mitovy io. Azadinono, ondry very le tadiavin'i Jesosy. Ondry very lasa mitadiavina fa tsy ondry midongy. Ahoana moa manambaka azy teo? Ny ondry very te hody fa tsy mahita lalana, fa ny ondry midongy mahita lalana fa tsy te hody. Ka tandremo, aza manome tsiny ny mpiandry koa ianao, fa sao dia ondry midongy, olona efa mpandrefana ny samy tompo dekolina nandray ny fahasoavan'ny tompo ny tatana fandraisina ka milaza hoe misitrika any, sao dia mbo tsy very fa midongy aho. Tsy mitovy zay olona efa nahalala toroteny firy efa eninao. Ry havana, izaho ny mpiandry tsara molotra ny ainy amonjy ny ondry. Ny tompo ny mpiandry antsika rehetra, ary tsika koa dia mba alainy irahany mba ho mpiandry amin'ny toeran-lehantsika sady ondry andrasina ihany. Vaoka hitobika amin'ny tompo manjakariva itsika amin'ny modely zay efa nomeny antsika. Manandriamanitra reny ny voninahitra. Amen. Ndeha ry havana hifona amin'ny tompo isika, sy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra zany isika. Raha mpiandry ondry isika dia mpiandry ondry ratsy, mety ho mpikarama ihany. Raha ondry tsika dia nanisy tsy niaino ny fitarika atsika ary tsy nanara-dy tsy nianatra ny tenin'Andriamanitra sy nankatoy izany. Ndeha isika hifona eo anatrehana. Misaotra anao zay tompony amin'ny teninao, ianao tokoa ny mpiandry tsara. Jehovah Andriamanitra ny mpiandry anay. Tokony tsy hanan-java-mahory zahay. Indrisy anefa tompo, ny rahanao mpiandry zahay. Lasa mpikarama. Ny refesinay tamin'ny vola, ny fotoana lany, ny herintsandro lany, ny fanompoana anao. Ka manjary tsy mahavita firy zahay. Mandositra olana, mandao ny ondry, mandrafo aminao. Mamilany lokay. Manomboka amin'ny ankonany firifiry moa ny ray mpianakaviana na ny reny mpianakaviana mandao ny ankonany. Tsy mikarakara azy ireo. Ny aniako amin'ny tena karakarainy. Mandrafo amin'izy ireo. Ao koa makarakara loatra dia mampirafo 3-4 fa makarakara be ony. Mandrafo amin'izy ireo. Raha ondry andrasina zay dia mamniasi mivily, tsy manaiky amintsona, mareny tsofina. Mandrafo aminay. Mamilany lokay. Betsika tsy natateraka anay.
na tamin'ny fiteny, na tamin'ny heritreriny, na tamin'ny natao, mba eno reny vavaka mangina sandratray aminao. Mamindra-po aminay ry Jehovah mpiandry tsara, zay mamelombelona ny fanahinay. Ny sorakazonao sy ny tenao ireny mahafatahotra anay. Raha mikapoka anay ianao dia aza mahafaty anay. Mamindra-po aminay ry Jesosy Kristy mpiandry tsara, lefa nanolotra ny ainy hamonjy anay. Mampianara ny mandrakary. Mamindra-po aminay ry fanahy masina, le mpampianatra mahay, le parakleto, le mpapirisika pampahery mpisolo vavanay, le mifona amin'ny fitaraina tsy azo tononona mankany an-danitra. Mamindra-po aminay ny amin'ny rano Kristy Jesosy rery aminy. Amen. Nira faharoa amin'ny 250, ny 2, 2, 3 ho toy ny fifonana. ho antsika izay mibeboka marina tokoa, nitsangana ireny teny soa amin'ny fahamafa ny fahotantsika ilay mpiandry tsara. Ho izy amintsika, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay rehetra manota dia andevo ny ota. Raha maharitra mitenika ianareo, dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina ahafaka anareo tsy andevo, ko raha ny zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Noho izany ary aminaran'ilay mpiandry tsara ny lazana, voavela sy voafafa-po ny fahotanareo, ny aminaran'i Kristy Tompo, ko samy amin'deran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona sy voavelon sy voasarona ny fahotana.
sambatra ny izay tsy hain'izao vahoaka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. 7:20 ny andininy faharoa sy ny fahaefatra. Ny andininy faharoa sy ny fahaefatra amin'ny 7:20 ny deratsika mitompo amin'izany familan-keloka amin'ny raisitsika izany. Desay mangataka mitompo isika amin'ny familan-keloka izay noraisitsika hivavaka isika. Mizaodranao izay tompo fa havoazinao ndray ho mpiandry eo amin'ny ankonanay aloha Jerosalemanay, amin'ny sampana, amin'ny fiangonana, amin'ny komity, amabekolona, malolona, mabirao, mampitandrina, izany rehetra izany dia nareninao ndray izay ho mpiandry tsara tahaka anao. Vao mivavaka aminao izay tompo ampio izay mba hiaro ny ondrinao, tsy handositra fanompoana, tsy hanjakazaka amin'ny anjara-piandrasana, fa hanana fanevetena, hanana fandavantena amin'ny fiarovana, fikarakarana ny ondrinao, famahanana azy ireo, fijerena izay ilainy, mampifandray, mampiombona, mitady mivery. Misaoranao koa izay tompo fahareninao ondry andrasanao, ko ankehitriny tompo iainanao izay, iaino ireo mpitarika anay izay, iaino ny ray aman-dreninay izay ankatoa, izay manome sakafom-panahy anay izay. Ka iara-iaina hifankaty hamanitra ny sitraponao, izay tsara sy ankasitrahana ary marina. Ko ankehitriny tompo vonona izay anara-dianao. Antsoy amin'ny anaranay tsirairay avy izay, fa maly izay ianao hoe tia tompo, iraho aho. Andeha amin'ny rehetra anoranao anay izay, ka atoky fa ianao ny tena mpiaro anay. Ary izany nasainay mangataka ho an'izay tsy salamo, me fahasitranana izy ireo, ampio saina, fahaizana mampalala ny dokotera, mitsabo azy ireo. Mehero ny fanafody ampiasainy, ho an'izay tsy mampiasa fanafody kosa nefa ampitomboany finoana, fa ny finoana dia mahasitrana. Misy ny namoy ny havana. Ianao no ampionina amin'ny alalan'ny fanahy fampinoana, fanahy fampaherezana, ampibalika ny masoandro. Misy ny manana olana, ianao no hijery azy ireo tsirairay avy. Ampaherezo izay tompo amin'ny zavatra rehetra. Fantatrao ny amin'ny tokantrano tsirairay avy. Fantatrao izay tianay angatahana, fa ianao dia manome anay mihoatra no izay angatahanay. Ko dia hoe ianao Andriamanitra no ametrahanay ny ahiahinay rehetra. Mamakivaky izao herinandro vaovao izao ndray izahay, ka ombanay hatrany ianao mpiandry tsara amin'ny zavatra rehetra. Ny amin'ny anaran'i Kristy izay velona sy mazaka miaraka anao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Sa itsika ry havana hijoro vavolombelona araka izany ny fanakem-pinoana dia ho tononitsika izay mampiray antsika fiangonana masina manao izao tontolo izao. Dia ny fanakem-pinoana laharana faharoa izany ny ho tononitsika
ny fanakimponona ny keanina zany ny larina faharoa. Isika amin'Andriamanitra ray totoa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na mitana ny ary amin'ny Jesosy Kristy tompo zanaka natokon'Andriamanitra nateraky ny ray taloha zao ny mazava mba mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy nary ny zao tontolo zao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia niditra amin'ny fananganana izy ary nataony fanamasika nofo fa tamin'ny aribetimina dia tonga olonisy omboky ny azofijaliana ho fanaovatanantsika tamin'ny nanapahana tontolafo izy maty izy ka nanenina nisanina tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy niafy fananganitra izy ary nitefy ny karokaniny ray avy aminy aviriny ray am-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandraka izay ny isika mino ny fanamasika tombo sady fanomeaina izay rano ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray safana izy dia miteny tambavany faminany isika mino ny fiangonana ray masina ny olona ny fanambarana kristolo ary manerina izao tontolo izao isika manaiky ny batisa ray famelan-keloka sady manantena ny fitsanganana ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ianareo. Saoran'Andriamanitra lehibe isika ry havana ny amin'ny fahateteran'ny fanompoam-pavahana misaotra ry tekinisianina izay manao ny endry sy ho zavatra amin'ny fandavorariana izany. Mampatsahivana tranytsika ny amin'ny volom-bavaka ny amin'ny 10 maraina sy amin'ny valo ny hariva hatramin'ny 5. Ny fanompoam-pavahana amin'ny heriny mitohy misokatra ny chapelle militaire ivato amin'ny enina sasany ny fanomboana ny voalohany ny ampahibe amin'ny 5 sasany ny fahatongavana ety ampahibe antsoina ny dekona araka izany nanatanteraka ny anjara fanompoany avy dia apetrakantsika mitoko mandrakariva ny fiainantsika fa izy no mpiandra tsara. Amarina izao fotoana izao tsika ry havana 3:27 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa alohan'ny tsodrano ny fahatelo sy ny fahaefatra aorian'ny tsodrano tiako miaraka aminao Jesosy. Tanteraka aminareo izao tsodrano izao ary Andriamanitra ny faharetina rehetra Andriamanitra ny fiadanana rehetra dia hiaro ny fanahinareo hiaro ny ainareo hiaro ny fitiavanareo ny tokantranonareo tanteraka tsy hanantsiny ka ny Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Kristy izay mpiandro lehibe ala maty mitondra ny fanekena mandrakizay izy tanteraka anareo hanomenareo ny tsara rehetra araka ny sitrapony ka ho tahino raha miditra
ho tahina raha mivoaka amin'ny tokantranonareo. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Izaho ny fiandry tsara molitra ny ainy amonjony io. Ho an'le mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany anie lazo sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarana Amen.